Efa nivoaka ny tetiandro anatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany sy ny fiodinana faharoa. Ry zareo anivon'ny fandio dia mitaky ny tantanan'ny Voamera Maliotena misana ny fifidianana na ny seni araka ny tokony ho izy. Ny tetibola natokana ampiasaina amin'izay fikarakarana ny fifidianana izay toerin'izy ireo ihany koa ireo endrika kolokolo samihafa satria tsy halavorary araka ny tokony ho izy ny fifidianana ny fisian'izany ary miteraka tsy fanekena ihany koa ny voka-pifidianana ao arinan'ny fifidianana ny fisian'izany tranga izany. Mitaky ny siny mangarahara amin'ny fampiasam-bola amin'ny fifidianana ny roy amin'ny alalan'ny tetikasa fifidianana antoka ho an'ny daholobe ifanentanan'ny olombanona na fandio. Nambaran'ny Faraniana Ramarsona ny tompona andraikitra mikasika ny ady amin'ny kolokolo ao anatin'ny tetikasa fa tokony atao mangarahara ny fitantanan'ny senin'ny tetibola ampiasaina amin'ny fifidianana. Fantatry fa ny 40 milliards d'ariary no budget de l'État ho an'ny seni toe fa azo zarongana izy. Fa zao kosa aloha tambon'izay manana site web tsara tareny seni fa tsy ao anatiny mihitsy ny budget dépense ny budget ahafantarana hoe ina aby zany mahatonga ny 40 milliards d'ariary hoa dia zao koa mantsy satria amin'ny lalàna vaovao misy angatahana amin'ny seni anisan'izany bureau de vote. Ny bureau de vote zao no fenitra tokony olona 700 raha be indrindra ny taloha olona ariva olona 700 dia araka ny lazainy seni lasa manjary tsy maintsy manorona bureau de vote 10,000 izy dia ino zany anisany fa tsy kely indrindra tsy maintsy apetraka eraha Madagasikara no le fenitra vaovao le hoe 700 raha maximum ihany dia miteraka zany 17 milliards d'ariary. Dia eo zany le vahoaka sy le olom-pirenena sy le sositizio hoe manontany tena ihany hoe lasofa manina lafo botra fa tokony hamoaka izy zay mantsy le hoe mangarahara takina amin'ny mpisehatra amin'ny fifidiana izy na izy nanamafy hatrany ny tokony amerana ny tetibola ampiasain'ny kandidat tsirairay amin'ny fifidianana ity mpikambana anatin'ny vovonan'ny fiarahamonim-pirenena roa ity. Le famatsim-bola ny fifidianana zany iny zany le banga be anatin'ny lalàna tsisy plafonnement na hoe fetra tokony apetraka amin'ireo candidat reo. Tsy maintsy manambola ny candidat ny milatsa kofidiana mba hanaovany campagne électorale mba hafantaran'olona anazy mba hafantaran'olona amin'ny programme raha manana programme izy hafantaran'olona hoe inona ny etaeta raisiny amin'ny avy eny amin'ny olom-pirenena mba ataony programme sy ny etsetra mba hafantaran'olona azy fa tsy maintsy misy fitovian-jo zany eo amin'ny latsa kofidiana dia eo le hoe asiana plafonnement fa tsy vola amin'io papana ary ny tena mampalahelo zany amin'ity lalàna ity le lalàna zay navelan'ny HCC afaka mamatsy vola ny firenena ivelany sy avy any ivelany sy ny orinasa avy any ivelany. Nambaran'ny Ramarsona Faraniana fa antoka ananana fifidianana madio eken'ny rehetra ary hitondra filaminana ny fametrahana ny fangaraharahana amin'ny fampiasam-bola amin'ny fifidianana.